Eny ary ao anatin'ny vaovao makasika kosa ireo tribona any atsimo no anoizantsika ny vaovao nanomboka nanainga io tolakandro io moa ireo fanomezana izay voangina teo anivon'ny birao nasionaly mandrindra ny loza ara-boajanahary na ny BNGRC ho tsinjaraina any anivon'ireo faritra misy ireo trabona moa amin'ny alalan'ny komity mpandrindra eo anivon'ny BNGRC izay ahitana ireo mpiara-miombonantoka rehetra izany fanomezana izany. Vaovao tanteriny lovana Manantsoa amin'ny sariny Christian Rakotondramanga. Nanomboka nanaingy tolakandro io ireo fanomezana izay voangina teo anivon'ny birao nasionaly mandrindra loza voajanahary na ny BNGRC Itsy-Tanimora. Araka ny nambarana tompona andraikitra dia vola mitetina 820 tapitrisa ariary ary sakafo milanja 820 taonina, entina fiara lehibe milanja 30 taonina, miaraka amin'ny lela vola mitetina 7 tapitrisa ariary mahery no alefa any amin'ireo faritra nandalovan'ilay rivodoza Arona, toy Antoliary voalohany sy faharoa, Sakara ary Morombe. Hitanareo angamba raha nandalo tao tokotany taonareo efa manao chargement ny camion tiako foana ny mamerimberina an'ity ny mpiara-miombonantoka moa nanome an'ireo camion io ny any carburant satria raha mbola vola nome ny olona malala tanana, olona be fitiavana tamin'ireny zavatra ireny mbola hanalatsika carburant dia mbola vola be noho izay antony izay moa no mahamatotra ny fiaraha-miasa amin'ireo mpiara-miombonantoka dia ry zareo no miantoka an'io manodidina eo amin'ny 530 taonina eo zany ny hitanao atao androany io dia tsy maintsy miainga miala eto Antananarivo araka ireny efa voalazantsika ombieny ireny no ezahana ny farany izay hahamora sy tsy viriviren'ireo ary fiarovana ny fandehanan'ny camion efa nandray fepetra manokana zahay fa raha miasa io amin'ny mpitandron'ny filaminana. Araka ny nambarana ty tompona andraikitra taminay ity ary dia tsy mitsahatra ny tonga ao amin'ny foiben'ny BNGRC Itsy-Tanimora ireo olo-pirenena tsara sitrapo maro samihafa amin'izao fotoana zao manatitra fanomezana hamonjena ireo trabona. Ezahana alefa miandalana any amin'ireo faritra mila azy izany fanomezana izany amin'ny alalan'ny komity mpandrindra ao anivon'ny BNGRC izay ahitana ireo mpiara-miombonantoka.